tolohafa diampeny ny razanabary voangilalao Joséphine ovelomin'ny vanitsoa lanto iary ny ravo ary anjariliva miaraka amin'ny faly rakoto arliva herilanto ary sinaizy tovy razana mamonjy no nandray feo ianjariliva no nanatotosa Stella no anarako 17 taona tsy mba mitovy amin'ireo tovovavy toany fiainako fa mahagaga sampona ny ilazana azy angamba satria mahita zavatra tsy fahitan'ny olona rehetra tontolo hafa taloha tany fiainan'olona lavitra be matetika zavatra efa lasa ela raha vao mahatsapana mandray zavatra anankiray mifandraika amin'izany tontolo izany ny tanako tsy dia izay zavatra tsapaina mihitsy na raisin'ny tanako rehetra koa nefa fa ny sasatsasany ihany nanomboka teo amin'ny 12 taonako no izao izany toe-javatra izany manjavizavy sy dia mazava loatra aloha tamin'ny voalohany mandra-pahatonga n'ity androany ity nanahirana noho izany taiza sy ny ara-niaina tamiko satria rehefa sendra izany fahitan'izany aho dia torana tsy mahatsiaro tena indraindray nefa dia mahatsiaro tena ihany fa tsy mahita na mandrery olona manodidina niza ankoatran'ilay tontolo hafa misirana eo alohan'ny masoko toy ny horonan-tsary raina 3 minitra eo ny faharetany raha ela tamin'ity androany ity aho dia tena nahataitra sy nampatahotra an'ireo ray aman-dreniko ny zava-niseho eny fa na dia zaza toy izao ary ny tranga manao any dada bonjour chérie ao anganeny ie ao an-dakozia ao izy ka ay fa nga dada ny rava avy niasa sady ie avy namonjy conférence aky izay dia nody misy zavatra tena ahafaly anao netiko ao zany fa iny zany ry dada mandrasa aloha hoe surprise ane ilay izy zany ve ho surprise tsony eto fa fantatra nge izao hoe eo amin'ny latabatra eo am-pisakafoanana sehoko anao ilay izy ai dada koa ka na zay na tsy ampisehoko anao mihitsy kosako ena e ka izao miomanareo mianaka fa efa vonona ny sakafo dia inona amin'izay ary le surprise ny dady boky le izy boky tena tianao zany oay littérature sa tononkalo sa tantara tononkalo ka fantatro iza re izy raha fantatro Shakespeare tsy zany ka Victor Hugo tsy zany ao La Corneille mbola disko fa iza ihany koa sary raha ny tena izy eno tsara mpanoratra tsy mbola fanta-dansy izy ary tsy mbola nanota boky amidy ho an'ny mpanjifa ihany koa fa ahoana fotsiny nanoratra ho an'ny tenany any izy ho an'ny tenany eno tononkalo vitsivitsy 12 angamba no isan'izy ireo natambany tao anatin'ity boky kely ity vehivavy le mpanoratra ary ho an'ny taranany nanoratany an'ireo tononkalo ireo ho an'ny taranany iny jereo fa misoratra ao anatiny ao anao tiako eo ry dada ary mahafinaritra kosa na ny fonony aza ka iny fonony mihitsy ka no nanitina ny masoko voalohany bleu lavande sady manitra ery izy zany misy fofona lavande irony zava-maniry mamono voninkazo mangamanga fanaovana entina vadiky ny olona atao ranomanitra reny anaka eno iza olona naran'le mpanoratra jery ao anatiny eo kosa to tsy tadidiko tsara izy teo Catherine Dulou Catherine Dulou ny dia misy dédicace koa ty manaraka ty enone atolotro hoan'ireo zavikeliko androany 17 jolay taona 427 efa tamin'ny 13 taona lasa ane zany efa taona 727 sika zao eno zany ny voasorotrako fa taizy ty boky ty nitany daty tany amin'ny mpivarotra boky re anaka teny amin'ny librairie ve
mpivarotra boky sendra hitako teny amin'ny sisiny le izy raha sendra nandalo tamin'ny fiara trano azo kely izay ka ity tavin-jiro ty ny anaka no tena nanitonay zay vao nahita n'ity boky ty teo amin'ny etagera amin'ny farany sisiny ambany teo fa data Stella fa maninona ianao anaka io ry Gabriel fa mitady hotorana ny zanako azy io fa mihetsika andray le izy Stella oa anginanao aloha angano raha mangatsika Françoise any anana ty re aloha tao Stella io fa efa mba matsiaro kosa izy ka efa mba milatra amin'ny maso Stella fa maninona ianao maninona io zazy io Stella misy marary ianao nga tsironena fa ahoana fa maninona ianao tsy marary fa ny zavatra hitanao indray ve ie ohatra Stella inona no hitanao anaka inona tompony boky io ry data le olona nanoratra n'ity boky ty de ahoana ohatran'iza le olona ry Stella vehivavy efa le bebe zay izy eo amin'ny 10 taona eo 10 taona ie efa fotsy sasaka ny volony de manao solomaso Stella ahoana no alalanao fa izy ny tompony io sy nanoratra n'io boky io hitako izy nanokatra n'io boky io sy nanoratra tao anatiny de avy eo de ahoana anaka de hitako indray izy natory teo am-pandrena mandray toy ny hoe marary sady ny teny de ahoana ny teniny hoe omena maty eo ty boky teo izy mantsian'io boky io Mathieu eno tena veriny telo indray le teny Mathieu iza ony tsy fantatro de izy anao sainy manome an'izany misy lokafanondresahany angaty eo ohatrany nisy fa tsy tazako tsara de zay ve ny nasafitra anao teo tena nitaraina be sy ny angavy mafy le ramatoa Catherine Dulot ie ny farany de ahoana anaka farany de hitako ny voaka raha be ny vavany sy ny orony indray de zay losy ty marina de zay no nahataitra ry ina ny tomaninao amin'izany eno ka mampahonena be anjery ny endriny sy izy ohatra ny tsipatsipaka teo am-pandrena de nivoatra azy neny zao fahitana tsy fantatra rehetra zao very Stella ka mino fa fianakaviana ngamba nazavokely mihitsy io Mathieu io ka ahoana natonga ny boky varotana eny amin'ny sisiny eny ary raha izany raha hoe tsy ny tena nareo avany noho ny varotra an'izany ny tena magaky tsy varotra n'io izany ny tompony tsy varotra ny sanganasa ny sarobidy aminy izy tia nomena ny zavikely le izy ka iza fotsiny ary no ny varotra azy teny sa ny adresy jereo aloha ny adresy io ry dada jereo fa za tsy andray n'io boky io andray ako ary andraso aloha ndaso ary aloha tsisy adresy ato zao ny zavatra tsotra fotsiny sady aingana de averina any amin'le olona nividianako azy ty de vita raha pitso de raha pitso ihany fa taiza nefa nividiana ny dadan'io vehivavy aloha le izy tary amin'ny 56 rue du Pré tary anaka trano azo miloko maitsomaitso zay avereno any mihitsy fa tena mampidi-dozy zay fa hoan'ny sakafonao ry Stella ka nanahoana tsy tezitra ve le mpivarotra namerenanao an'le boky tsy tezitra izy ka lazaiko hoe tsy azoazon'le zanako de naveriko fa azafady indrindra ay kosa ny volany no tsy nalaiko tsony fa maninona satria ny entana efa lafo tsy tokony averina tsony sady efa nandrindray alina taty amintsika kosa veko eny marina eny aloha zany efa ono efa vonona ve aloha ny sakafo aty efa vita ao mihitsy ka tonga de mandraisa toerana fandroso azy azy ka ndeha anasatana vetivety aloha ray zaniko miveriko fahifarana hatreo momba ny boky sy fahitana iny diso hevitra nefa fa ndray ariva avy be ny orana tamin'izay kodro baratra sy nitselatselatra be ny andro
tena avy be zany orana zany a, ary ohatrany misy varavarankely mikarapotrapoko zany any ambany angambaka. Andraso aloha jereko fa Françoise koa ty matory be ohatran'inonako, tena oram-baratra ty ohatray. Ary misy olona ve ato ambany ato zany? Izy zao e dada. ha Za ihany ho Stella e, taitra marina. manidy an'ity varavarankely-dakozia karapokon-drivotra ty aho tsy mahita toro mihitsy aminy. Za koa ary anaka voasaika anidy aniko zany no midinako teo ni. Tena mahery be le rivotra. Ka bozako Jereo fa mitsilatsilatra be ny andro. Oe, tena tapaka ny jiro marina. Maizina be. Dada, ahoana e ity ahy e? misy toritra angany amin'ny dada any. Tsy nitondra nefa tokony hidina any ambany lakavy aho hijeriny générateur ao aloha. Andrasy fa akatoritra any ambony ary ahy e. Misy afikasika eo ambony latabatra akaikinao io de apreto ny labozia am'le tavin-jiro vao novidiko teo e. Iyo, Apreto daholo izy telo hitanao le tavin-jiro napetraka eo ambonin'ny komody eo an-dalatsara eo ane. anty hitako ty ka. Andrasy fa apretiko. Ary eto aty de tsy lo vetivety ahy e. Ie, ho avy a. Tandremo ny tohatra sao maratra e. Fa dada Stella, fa naninona e? Naninona anao anako? Taony anjera be? Tafitoana ve? Stella, marina raha mahatsiaro toena indray izy. Stella, Andriamanitra Gabriel, fa misy iny inona zany midoboka be zany? avy aloha ianao e, torana indray le Stella e, angely ianao. dada neny Aza mbola miteny aloha ianao anaka. Andeha any amin'ny dokotera tsika zao aloha. dokotera iza? Dokotera eteniny, ny dokotera tsika ihany. Efa natsoka ny telefona teo izy fa miandratsika ao an-tranony. Zao alina zao ve? Eny hoa, efa nitsahatsahatra ny orana, efa niverina koa ny jiro e. Sady misy maratra koa nge ny andronao tamin'le anao ny anjera teo e. Tsy maintsy atao passement io. Andao sika e, aiza ny lakile amin'ny fiarako teo. Mandrosoana ro telo mianaka ary. Eny professeur, eny tompoko. De mahazo toerana. Misaotra indrindra tompoko, misaotra betsaka. Ka inona zato atondrianareo ary? Monsieur Gabriel Lardenne no anarako tompoko. Izy indray no Françoise vadiko, ary izy no zanakay Stella. Faly mahafantatra anareo ary Ka tsy izany professeur fa ny momba n'ity zanakay vavy ty no atondriana eto. Eny tompoko. Efa tany amin'ny dokotera tenina ihany zay fa efa ny telefônina tokoloha izy ay nampilaza tamiko ny fiainanareo sy nanazava fofony olana izany indrindra professeur. Ka zao raha azoko tsara zany de teo amin'ny 12 taona no niatomboan'io zavatra io teo aminy. Eny tompoko, zany hoe raha vao misy zavatra raisy ny tanany kanefa aloha tsy ny zavatra rehetra izany indrindra. Sasatsasany ihany. Azoko tsara de hono ahoana ny fihetsiny amin'izay fotoan'izay ka? Tamin'ny voalohany aloha raha tsy mahetsika izy, ary ohatrany hoe mifantoka amin'ny zavatra anankiray ny masony. Tsy maheno anay mihitsy izy amin'izay fotoan'izay, na dia hoe miantso mafy azy zay, ary tsy taitra miverina normalina mihitsy izy raha tsy efa kasihana na hoe hotsokotsonina kely amin'ny tanana ny tenany. Azoko tsara. Rehefa avy eo de manontany azy zay hoe maninona, de mamaly izy hoe mahita toerana hafa sy olona hafa mbola tsy fahitany, ary misy ifandraisan'ireo olona ireo sy io toerana io amin'le zavatra tsapainy na raisy ny tanany. Andraso hoe monsieur Gabriel, mademoiselle Stella. Eny dokotera? Enonao miresaka ve ireo olona hitanao reo? Ie, na miresaka mandeha na ao an-tranony. Ary hitako amin'le trano eny an-tanan'le olona le zavatra tsapaiko na raisiko eny an-tanako amin'ny fotoana io. Mazava. Tsy izay zavatra rehetra raisiko ane dokotera fa ohatra hoe
zavatra vaovao tonga ao an-tranonay ohatran'le boky teo nahitako eny an-dalana ka raisiko na any an-tranon'olona ary zay rehetra vaovao koa nefa fa zay mahagaga. Iny azoko tsara aloha ny tianao lazainy ary ny fahitanao ny sary manahoana ka? Eny manjavozava aloha tamin'ny voalohany fa tamin'le voaingana teo no mazava tsara? Eny dokotera. Toy ny hoe eo anoloko mihitsy le toerana sy le olona ary tena izy. Iresaka momba n'le farany teo tsika inona marina ny tena nitranga dia le tao amin'le boky zany? Ie, boky le izy professeur. Boky misy tononkalo novidiko azy satria marioko aloha fa izy dia zaza paka fitononkalo sasasoratra feno boky mihitsy eo an-tranonay ao. Ino monsieur Gabriel? Ka vao hitako ty anankiray ity dia nisarika ny masoko ary fantatro avy hatrany fa ho tiany io boky io dia noraisy ny tanan'olo izy? Noraisy ny tanako ary nosokafako dia novakiko mihitsy aza ny tao anatiny ko. Fa tsy naninona ianao tamin'izay Tsy naninona mihitsy tsy nahatsapa na nahita na inona koa rehetra professeurako. Mazava loatra ka. Dia avy eo nentiko tany an-trano ny boky dia nomeko azy vao nandray an'le boky sy nanokatra azy izy dia nahita fahitana indray. Inona ny hitanao mademoiselle Stella? Mba avy ireny hoe? Toy izao ny zavatra hitako sy reko dokotera. Dia inona ny toyny avy eo? Avy hatrany dia nateriko tany amin'ilay olona nividianako azy ilay boky professeur. Kinanjo afaka 3 andro avo be ny orana tamin'izay. Toy izao indray ny zava-nitranga professeur. Dia izay professeur niseho io alina indray. Dia inona indray ny zavatra hitanao mademoiselle Stella tamin'ny nandraisanao ny tavin-jiro? Mbola le raha matoa nanoratra an'le boky ihany no hitako dokotera. Le Catherine Delo? Eny dokotera. Manoratra tononkalo indrindra ao anatin'le boky izy ary le tavin-jiro misy jiro 3 mirehitra manazava azy mipetraka eo ambony latabatra akaikiny eo. Zany hoe an'le Catherine Delo tompon'le boky ihany koa zany io tavin-jiro io Eny professeur ka izay aloha tsy fantatro tsy nanam-pony mihitsy aho ka ay raha ihany ny tompon'ireo entana roa nividiko ireo ko. Dia naverina any amin'le nividianana azy koa zany le tavin-jiro any Stella? Tsy dokotera, tsy naverako naveriny. Satria nahoana mademoiselle Stella? Satria tsy tsara le tavin-jiro. Tiany dada le izy sady tiako koa ary satria koa tsy mba nasiany mena olona toa le boky io tavin-jiro io tamin'izaho nandray azy tsy inona fa hoe mbola le boky nisy tononkalo ihany ny teneny hoe omeo amin'ny maty eo sady nitraka mihitsy ange izy nijery dokotera na nisorony aza ny solomasony ary hitako fa tsisy olona nizaniza tao anatin'ny lefitrano fa i Catherine Delo rery. Zany ve? Eny dokotera. Ka inona moa zany professeur no azonao anazavana an'izany zavatra mahazo anjanakay izany lasa dala ve ny zanakay? Soa Françoise tsy madame Françoise na eto maso ny zanako aza dia tena sahako miteny aminao fa tsy adaly zany ny zanakao Ka inona fotsiny ara ny mahazo azy? Tsy mba nanao ohatran'izany mihitsy mantsy Stéphane Zokoniko. Alohan'ny anambarako aminareo ny zavatra mahazo azy aloha dia misy fanontaniana vitsivitsy tiako mba apetraka aminao reto madama. Eny professeur? Nilaza ianao teo hoe Stéphane Zokony. Misy firenena damo zany ny zanakao Mianadahy izy professeur ary efa manambady io Zokonylahy io mipetraka any Bruxelles. Firy taona moa zao i mademoiselle Stella teo azafady? 17 taona tompoko. Dia ono tsy misy zavatra hafahafa sy hoe teo amin'ny fotoana niterahanao na hoe nitondranao voankazy? Fa nahoana nareo mivady mifampijery Ka izay indrindra professeur? Hoe ahoana izay madama
Izany hoe tokony tsy hanana azy tsony ahy raha ny tena izy. Satria nilaza ilay dokotera nampiteraka fa tsy afaka ny toe-jaza tsony aho taorian'ny niterahako an'i Stéphane mandra-pahafatoko. Fa sary-piterahana be nga ianao tamin'io zanako voalohany io ka? Didina professeur, ary saika maty mihitsy. Kanjo nanana azy indray aho tatoriana. Firy taona tateoriana ka? 12 taona ny elanelan'izy da. 12. Mitovy amin'ny taona ny fony izy nahita an'le fahitana voalohany nge zany? Eny professeur. Way, mety izy ifandraisany tokoa ve izany? Tsy fantatra aloha e. Dia toy izy ny tantaranao hoe madama? Teo amin'ny nitondrako voankazo indray dia nisy toe-javatra hafa nitranga ihany koa. Izany hoe tokony ho teraka teo amin'ny 10 volana toro renin-jaza bevoka ny zanany faharoa rehetra mantsy. Fa tsy teraka teo zany ianao? Tsy teraka teo mihitsy professeur. Fa firy volana ny kibonao no niteraka azy ianao ka? 12 volana katroka tsara ny kiboko niteraka ny Stella professeur. Ka hatramin'ireo sage femme nanaovako fisafonana, ireo dokotera nanaovako échographie sy nampiteraka mihitsy nge professeur e. Dia nanahoana nefa ny fisafonana sy ny échographie tamin'izany? Tsy nihetsika ny zaza tao an-kiboko raha tsy efa teo amin'ny 7 ny volana am-boka. 5 volana ny kiboko vao hita fa hoe vavy. Fa tsy narary ianao? Tsy narary, tsy naninona mihitsy. Ary izay mivady efa nanafa tsy maintsy ho didiana indray, indrindra nge vao tsy teraka teo amin'ny fotoana tokony haterahana normal. Fa tsy misy fahasarotana ohatran'le voalohany zany ny fahaterahanao tamin'iny? Tena tsy nisy fahasarotana mihitsy professeur. Zara raha nihetsy-jasako dia lasaka ara-dalàna izy. Tsy afeniko anao professeur fa izay efa nanapo mihitsy fa hoe ho sampona ny zaza kanjo teraka vavikely mahafatifaty ihany izay. Marina tokoa aloha. Izay ve izany ny zavatra tianao fantatra professeur? Ary teo amin'ny fahazazanika tsy misy zavatra ohatrany hoe hafahafa? Tena tsy nisy mihitsy tompoko. Afa-tsy izay hoe teo amin'ny 12 taona izay dia normal ohatran'ny zaza rehetra ihany izy. Fa misy fanamariana kely fotsiny professeur. Manofo ny teny izany izy io ndraindraiky. Izay ihany? Izay ihany professeur. Ka ianao iary ah? Raha arak'izay fitantaranareo rehetra azy teo izay dia tsy adala hoe marary saina akory ny zanakareo e, fa manana don hafa kely izy, tsy toy ny olon-drehetra. Izany ve professeur? Don vitsim-panana satria iray ao anatin'ny arivo angamba ny olona manana azy io raha misy eto tany, na ray alina. Don? Eny e, fanomezam-pahasoavana toy ny hoe mpaminany ihany na mpanasitrana, ary le izy fanomezam-pahasoavana voajanahary hafahafa. Médium ve professeur? Tsy dia médium, tsy médium mihitsy e. Ny médium dia olona miatso fanahy, mifandray amin'ny fanahin'ny olona efa maty na tsy hita maso any, dia manatona azy mihitsy ny olona mba hijery na hoe anontany zavatra azy, pouvoirany azy. Ary misy anarany ireny, fa ny any mademoiselle Stella naturel le don, ary mario tsara fa ny momba ny fiainana azy anie dia hafa mihitsy e. Tsy tokony hiteraka tsony ianao nefa ny toe-jaza azy indray 12 taona tateoriana. Dia teraka indray izy ny 6 Desambra 1770, izany hoe teo amin'ny 7 volana 12 amin'ny taona volana Desambra. Eny tokoa, izay marina professeur. Niseho teo amin'ny fiainany indray ny fahitana voalohany teo amin'ny 12 taonany, izany hoe miasa be eo amin'ny fiainany izany ty marika 12 ty ary misy dikany. Zavy professeur. Raha ara-baiboly aloha ny marika 12 na ny 12, isika kristianina mahafantatra baiboly daholo dia isa masina ihany izy io, mitovy amin'ny 7. Fa ny 7 isa feno, ny 12 kosa milaza vahoakan'Andriamanitra. Raha tsy laza fotsiny aho hoe 12 zao nisan'ny apôstôlin'i Kristy, 12 koa ny volana, ny janoary hatramin'ny desambra io, dia 12 ihany koa nisan'ny fokon'ny Israely, ary 12 nisan'ny andro farany, sy ny sisa e. Fa tsy hoe hanao doktrine momba an'izany no hahatonga avantsika eto angamba e, fa
tiako fotsiny manazava aminareo fa itony asana itony dia tsy maintsy mifandray amin'ireo siansa na fianarana mistika na surnatural indraindray satria marary entina zany eto mazana dia olona hafahafa mety ho hafahafa fiainana fihetsika fiteny na ny fomba ohatrohatr'izany mahagaga zany dia ohatran'izao anareo zao koa eno ka mahatonga andreo olona manodidina azy na ireo fianakaviany kilasy azy hoe olona dala vetrany satria tsy mitovy aminy fa ohatrany hoe hafahafa eny mialatsiny professeur fa noho ny tsy fahafantarana moa dia mamosavy avetrany ny eritreritra sy ny saina eo anoloan'ny toejava mitrangako eny tsy manome tsiny anareo fianakaviana sy ray aman-dreny noho ny tsy fahalalanareo tokoa fa ito masony mademoiselle Stella aloha zany dia milaza hoe tsy adala hoe marary saina akory ianao fa manana fiainana hafa voajanahary tsy tony anay fotsiny manana don dia ono a professeur inona marina zany le zavatra mahazo anjanako misy teny mazava azo amaritana ny sehon'ny zavatra toy izany ve zany don zany misy dia misy tokoa Andriamatoa Gabriel psychométrie le izy io no ilazana azy ara-médikaly psychométrie hoe professeur eny ny atao hoe psychométrie dia mahita fahitana le olona na vision rehefa mikasika zavatra anankiray fa ahoana reny mety mahatonga an'izany professeur zao le izy satria ho zavatra raisin'ny olona andavanandro ampiasaina lava matetika io monsieur Gabriel ohatra hoe reny seza ipetrahany reny na fandriana torina isan'andro ohatra na zavatra ray tsy foy na ireketan'ny fo dia misy énergie surnaturelle izy reny charge d'énergie surnaturelle zay no azo ilazana azy zany hoe hery le izy force normale spirituelle zay tena tsy hazavainy zany ve professeur zany mihitsy ka zava-marina ary tena misy zany science psychique moa le izy mikasika ny conscience ny fiainana ara-tsaina sy ara-panahy ka rehefa tsapainy dia mahita fahitana izy dia mety tsy ho afaka amin'ntsony ve zany professeur le izy efa voajanahary le izy io le efa nambarako teo hoe don aminy mety hoe ho afaka eny ihany fa mety tsy ho afaka mihitsy koa mety hoe mandrakizay ka mety hitera-doza ho azy ve aloha le izy professeur hoe hitera-doza raha sendrainy amin'ny toerana tsy azo antoka izy misendran'izany fahitana zay angamba ohatra hoe eny amoron-drano na eny ambony tohatra avobe na eny afovoana arabe katorana na tsy mahetsika dia mety ampidi-doza ihany aloha nefa mademoiselle Stella efa mandrian'izany zao ka tokony tandrina izy tsy ohatra hoe tsy handray na hitsapa zavatra eny amin'ny toerana ohatrohatra izany mba hisoroana an'le fahitana mety trangany loza fa ny eo amin'sainy koa professeur mety hisy vokany na fiatraikany ve zany io indray arakaraky ny fandraisany an'izay zavatra hitany aleo izy mihitsy no anontanitsika amin'ny vatany hoana mademoiselle Stella eny professeur mampatahotra anao ve ny zavatra mahazo anao ka hatreto aloha tsy dia misy mampatahotra na dia nisy an'izay raha be hitako izay aza fa ohatra mampalahelo ahy fotsiny ary mahaliana koa le izy tsara aloha rehefa tsy mampatahotra fa mba lazao aho hoe inona le fahitana hitanao voalohany fony anao vo 12 taona le sakanay professeur sakako le izy nanino io sakanao io ka tsy hitana le any ny ariva sy ny alina tontolo na lahelo be ny ampitso maraina niraisiko le lovia fanomezana isakafo azy dia nieritreritra sady lasa saina be aho tamin'izay toerana mety misy azy dia teo nitrangan'ilay fahitana tampoka voalohany inona ny hitanao somary manjavizavy le izy fa hitako tsara ihany aloha le sakako marahatra be sady mitsitra eo ambonin'le hazo ray izay aleo toizako nresaka professeur eny areo tantarainy ahy tamin'izay le zavatra hitany dia lasa nitady somary lavidavitra kely ny tranonay no misy an'le hazo maniry dia teo apototry ny vatakazo ray lehibe tokoa no nahitako an'ny sena zay moa no anaran'le saka maratra be ahy rehefa efa maty
ka ohatr'izay zany ny zavatra mety hitrangy zay zavatra eritreretinao mafy ifatoan'ny sainao sy ny fonao na zava-dehibe mety misy antony ka misy zavatra raisinao mikasika an'izany dia miseho le fahitana na vision. Endre professeur, mazava zay fa leo angamba angatadalana aminao zay aloko. Eny ary mena lalana nareo telo mianaka. Za eto foana raha ohatra hoe misy ilanareo ahy. Misaotra professeur, de mandram-piona velomy ianao. Ya, velomy nareo dia mahereza mademoiselle Stella. Misaotra professeur. No tonga tany an-trano dia henoko ny fandinika mangina tao an'efitrano tata Sineny. Za kosa zay vao tena lasa neritreritra sy tonga saina. Anahoana tokoa ny fiainako, ny hoaviko. Sampy narasamy olona ve aho? Rehefa nandinika ela koa dia tapaka ny hevitra fa tsy handraindray foana ny zavatra rehetra hitako io aho. Ilana amin'le fahitana. Ary koa raha zavatra mety hanaitra an'ireo ray aman-dreniko dia ho afeniko amin'izy ireo raha mbola azo afenina. Toy ny fanojo ny eritreritra izy dada fa hoy izy tamiko mivoaka avy tao an'efitrano tao hoe Stella! Ahoana izay ry dada? Vikely ianao anaka. Zao Ien dada? raha ohatra tsy tianao ny merenako an'io tavon-jiro io dia miangavy ianao tsy handray azy intsony manomboka an'io. Raha tsy zany dia voaterateloka any koa io. Tsy ry dada. Ka atao fiaraka. Manome toky ianao fa tsy handray azy intsony. Eny ary vitako eo zany. Eto izany koa izay zavatra hitanao eny rehetrarehetra eny na any am-pianarana na aiza na aiza. Endry dada. Ny sendro tokana no lasy dada. Ho vita sy voatandrona foana venefy zany. Ny tena miara-monina aman'olona sy mifanerasera amin'ny olona maro be. Asa rehefa teny ho avy no anambara azy. Stella, mba indramiko kely ianao androzaka an'ity taratasy ty any am-positra. Taratasy ho andry Stéphane io. Mino fa taratasy mitantara ny zavatra nahazo andray izao io. Na rehefa mirava avy mianatra aza tsy maninona e, lalanao ihany iny. Endry neny tsy maninona fa into aty ary. Amin'ny 4 sahady ve? Vetivety izy zany. Sakotra ny lena be tamin'le taranja simy teo ka tsy hita kory lera. Tsy dia efa mirava zany. Aleo orona ny fitaovana dia andefa mbola hiposte an'le taratasy neny aho. Aiza moa zany ny lalana akaiky? Lalana Chandy sa lalana Dupré raha ho any amin'ny positra miala eto? Lalana Dupré ngambe. Oay, itsy aloha itsy ve le mpifarobokin-trano azo maintsomaintso nolazainy dada? Tena io mihitsy le izy ka andraso hoe tena tia mihitsy. Mivarotra zavatra be dia be isan-karazany izy. Tavon-jiro, boky, boaty maromaro sy haingon-trano isan-karazany. Tapy koa dia famantaranandro. Ro ny entana vitsimpanana eny an-tsena nefa tsy dia hita firy intsony. Tsara daholo. Ary eo anatin'io zany lera matopo varotra. Tsy mahita izy fa variana mamafa an'ilay latabatra kely io. Ary mbola io hitako mipetraka eo ambony etagera io le boky tonkalon'ny Catherine Dulot. Andraso hoe dirako. O tompoko, mandrosoa ianao mademoiselle. Misy zavatra ilainao na malinanao anga? Jereo fa maromaro izy ireo e. Tsy tompoko. Zany hoe Madame Mélodie no anarako. Faly malalanao ny andray Stella. Tsara anarana be ianao mademoiselle. Zany ve madama? Kintana mantso ny dikany hoe Stella ange. Ay ve. Ie. Ka inona no tao anao aloha ary? Zany hoe madama
saika mba hantany zavatra anao Momba ninona izay? momba nitsy bokitsy. Aiza? Le boky literaturan'ny Catherine Dulot. Tsara be izy io Andraso aloha andraso alaiky fa tena linanao mihitsy ny ao anatiny ao. Indrindra raha olona tia tononkalo ianao tia jereo. Ie, tiako tokoa fa tsy aza tolotrao iny ka tsy andray an'iny Afaka mijery sy mamaky ane ianao na tsy vidy azy eny fa iny jereo ataoko mirary ny vidiny raha ho anao. Efa hitako iny madama, efa nijereko iny Taiza? ka efa nividiany dada sy nentiny tany an-trano iny boky iny. Ary ianao zany le zanany lazainy hoe nividianany azy nefa tsy nahazoazo azy dia naveriny tamiko ty boky ty. Eny madama. Fa tena ahoana re nefa dia tena boky tsara ange ty mademoiselle na za tsy dia mpakafy tononkalo aza tena nientanimpo mihitsy namaky azoko. Aleo ngamba ho tsy ambarateloko samyreriny tsy nitazonako azy raha sitraka ao. Eny ary le tavonjiro anefa tsy naveriny fa nitazominy. Eny madama, nitazomina tokoa le tavonjiro fa momba andreo zavatra roa ireo indrindra no tiako anontaniananao Ty boky ty sy le tavonjiro ve? Ie, olona ray ihany ve ny tompon'ireo sy nivarotra andreo taminao Eny mademoiselle. Dia iza fantatrao ve? Monsieur Gaspard no anarany. Laza fa olona lavilavitra izy ary mila vola mafy satria tsy ireo ihany anie ny zavatra namidiny tamiko fa maromaro sady tsara be daholo. Toy io vazy eo arinanao io koa zao ohatrany tany aminy koa raha tsy diso dia aiza izany? Inona no matetaitra anao sy atakatahanao toy zao vazy ve dia anaikitra? Tena tsara tarenga io vazy io mademoiselle vazy porcelaine vita sinoa io tsy fahita firy io jereo anena ny sary aminy azy raha za aloha ny tovavy mbola tsy manambady tsy hamelaka io fanaka tsara nanana ao tokantrano reny mademoiselle Stella. Marina izany. Ary tsara vitana mihitsy satria tsy dia lafo loatra ny varotany azy tamiko. Asa poritra be tamin'ny vola tokoa nga iziko. Monsieur Gaspard moa ianao teo le anarany? Ie, Monsieur Gaspard. Ary sao dia hoe Mathieu? Tsy fa nahoana no Mathieu? Mba eritreritra ihany iny ka lasalasa ny vavako fa azafady. Tena Monsieur Gaspard mihitsy ka Gaspard Frest. Izay le anarany manontolo. Nanao taratasy ara-dalàna tamiko mihitsy mantsy izy tamin'ny varotany an'izany Fa ohatran'iza le olona azonao lazaina ve? Raha ny taonany aloha eo amin'ny 50 eo. Lava izy dia ranjanana. Misy volombava. Dia efa ela ve izy nivarotra andreo entandreo taminao? Tamin'ny taona 2700. Ay, efa tamin'ny 7 taona lasa? Ie, efa nivarotra teto tamin'izany. Mbola tsy maty ny vadiko fa efa nanomboka tsy salama be izy tamin'izay. Tsy fokona midy ireo entandreo fa saika ho tazomiko na dia tsy niteraka aza. Maty anefa le vadiko tatorina. Sahirana be satria lany vola be tamin'ny tsabona azy. Namidy daholo ireo entanay sarobidy. Volamena be dia be. Volamena? Ie, nanana firavaka volamena betsaka ihany nangoniko hatrany ny sasany fa ny sasany namidiny Monsieur Gaspard tamiko koa niaraka tamin'ireo. Nivarotra volamena taminao koa ve izy? Ie, saingy efa tapitra lafo daholo afa-tsy tia rojo ety ambozonako ty. Tia rery sisa tavela. Tiako dia mba nanaovako izy ty ho ahy Tsara kosa izany koa. Sady misy vatony kely mandravaka azy misy anarana ihany koa ao ambadika. Dia elle angamba an'ilay Catherine Dulot tompon'ny boky ihany ty. Navelako teo fa metimety amin'ny anarako hoe Elodie ihany ny DL. Raha raisiko izany zao indrotsy volamena dia mety inona koa no hitranga. Vao haingana vao tapa-kevitra hivarotra ireto entana sasany reto ireo koa sisa farany tamin'ny Monsieur Gaspard dia izay io boky io dia io vazy io dia iretsy haingotrano etsy amin'ny étagère ambony retsy dia ty rojo ty. Dia misy tapira izay koa fa nampiasaiko any an-tranoko ao ambony ao.
raha ny fijerinao an'le misy gaspara nefa olona mpanana ihany ve? eo ihany izy ka. Nefa dia mivarotra fananana sarobidy toy izany. Izany lazaiko anao izany e. Mahay mambola hono izy ho a. Sady olona avilavitra be le olona. Avilavitra? Eny e, misaotra anao Madame Melodia. Izay fotsiny zavatra tiako ho fantatra fa mangatadalana aminao ary ahy e. Dia tsy mba nividy akory ve na dia zavatra iray aza? Efa nividy an'le tafinjiro re izay e. Eny ary, mandram-peona ary Mademoiselle Stella. Veloma ianao madame. Tao Pantieu Picardie izay no mipetraka. Avaratro Paris io. Isan'ny zaza nampitainy dada sy neny tokoa satria zaza efa tsy nantenaina izy tsony aho no tonga tampoka teo amin'izy mivady ka safinono keriny afaliana. Indrindra fa ineny. Tsy dia nanararaotra n'izany fampiatana be izany nefa fa mipetrapetraka ihany. Matomato-tsaina mbola kely ary ny toeran'ny fahendrena. Na dia nanana ihany azy ireo ray aman-dreniko. Asa no zale sampona tsy mitovy amin'ny olona ve? Tsy fantatro. Hitako ny adina sy ny lamin-tsaina ireny eny ny taiza. Mandrapatonga ny andro nisy ny fahitana voalohany teo amiko. Nanomboka teo dia ny ferinaina sy ny asa saina eny. Tsy dia mba ohatra ny dada. Tsapako izany nanavenina aza. Nalahelo azy aho. Ary nisy fotoana naniry mafy aho mba ho normalina toy ireo zana-bahoaka rehetra. Hanome tsinan'Andriamanitra nefa via natoy izao aho. Izay no efa anjarako. Haneriko mitandrina tsara satria efa fantatro ny zavatra mety isehony. Asa nefa fa arakaraka ny nangalako izany fanapahan-kevitra izany no toa vao maika koa nahaliana tamin'ny zavatra naso aho. Tsy nahatafandromandry aho. Nanitikitika ny saiko ary lasa nofiko mihitsy aza momba ny Catherine Dulot sy le boky. Indray andro alakamisy hariva. Orseria, misy mission kely ataoko any Amiens rapitso dia mety hariva be aho vao tonga. Andeha sao ve ianao? Rapitso mavo mangiran-dratsika. Tandremo tsara raha ny lalana. Soava ty izany dada fa izany mbola matory amin'izany oro izany. Okey Kiseria, misaotra Kis Stella, endry tsara ianao. Lasa matahotra dada. Stella, andeha ho any an-tsena vetivety sa anaraka ianao? Tena kamperina eny fa azafady ka. Aleo aloha nararoatra tsotsotra aloha vazara izay mba tsy mianatra androany zoma. Eny ary, andeha zaniko. Ie, aza elana eny vetivety fotsiny aka. Raha ny tena marina dia tehijanona rery mihitsy aho eritreritra. Eritreritra le nofoko alina. Sady ohatran'ny somary marariko ny andohako noho ny torimaso tsy ampy. Ndroa andro aho mantso ny nanofy an'le nofy. Tsy nitoy fa tapatapaka ka ela vao nahita torindray torinan'izay. Nofiko voalohany dia Madame Catherine Dulot ihany. Mipetraka eo amin'ny latabatra iray lehibe ary misy olona iresahany. Tsy mazava amiko ilay resaka fa toy ny mifalifaly ry zareo. Nofiko faharoa indray dia Madame Catherine Dulot mitsangana moramora avy eo ambony fandriana sy mandehandeha. Dia mihodinkodina eran-trano amin'ny andro alina. Toy ny olona miasa saina mafy. Izany eo ihany fa le endriny tena nanaitra. Tena mahisy hiatsatra izy ary mahagaga dia toy ny olona raiky tahotra. Mierikerika toy ny mitady famonjena manodidina azy. Inona marina ireny tena mety ho dikan'izany nofy izany. Ndeha karano ny an-dakozia aloha telemako kely an'ity fanavoa ity fa tao manoro sirobe ahy ihany izany lohako izany ka. Iny zaro ny telan'ny fanafody sy ny rano iny ka andeha verina hiakatra any ambony nandalo teo andron'le kômôdy misy le tavinjiro ka
tafatsatoka tampoka nandinika azy ela. Inona marina misteri finosony Madame Catherine Dulot e? Maninona izy? Maninona no seho amin'ny fahitana sonofy? Teo dia toy ny tsy ny tenako ny baika fa nisy ery hafa nanosika nintsitra ny tanako handray le tavin-jiro na dia fantatro fa tsy tokony ataoko azy izany. Tsia, ino ty ataoko? Madame Catherine Dulot. Stella tonga neny. Mbola matory nga ianao? Ie, somary mbola mitsotsotra ary neny ohatra ny fizambizana. Ngamba samy misy anam-pina neny? Ianao ary izany fizambizanako. Oko zao fa maka aina fa mila mitsotsotra zany ianao e. Eny tsy dia misy zavatra hoe manano sarotra toko nge ato e. Tsy te handainga amin'iny fa raha ny tena izy dia te handinika rery mangina le fahitana hitako teo rehefa tsy voatohatry mantsy le fihetsiko teo ka nitsotra ndray sy hamihina ny vody le tavin-jiro ny tanako dia nanona ny anaran'ny Catherine Dulot no vavako ary niseho le sary. Le sary efitra ny fandriana anankiray. Madame Catherine matory be irery. Ny varavarana ny vo moramora ary misy olana nantona ny fandriana nitsaitsaika. Nanjavozavo ny endrika olona io fa fantatra ihany hoe lehilahy le izy. Dia nitoa ny fahitana. Madame Catherine taitra tampoka. Raha iny ondrika teo ambony tarehiny iny le olona. Farany dia tanan'le olona anankiroa na mihina ny tendany sy nanan-kenda azy. Teo nitapaka ny fahitana satria tsy zakako nijery ny zavatra hitako. Nahatonga nikikika tampoka sy nahatsiaro saina. Ary dia votsitra niaraka tamin'izay ny tanako niazona an'le tavin-jiro. Le maso Madame Catherine mivandravandra sisa tazako sy raikitra tao an-tsaiko. Nizesy teo amin'ny fijeriny ny agagana, ny atairana ary ny tahotra. Mipetraka amiko ny fanontaniana ary manontany tena mafy aho. Maty ve Madame Catherine Dulot? Maty nikendahin'le olona tsy fantatra. Asa tonga eto Valansa. Aiza moa ny ambasady eto zao? Hitritrano volondavenitsy angambaka. Misy ny saina amin'ny Brezila io. Ary aloha hidiana tsara ny fiara dia andeha hiakatra amin'izay. Any amin'ny 5e étage ny birao alehako zao. Zay dia vita ny mission tatika. Tafiditra ny dosie ary azo ireo taratasy nilaina. Nahatradiny iray latsaka fa efa ny resaka itao. Mize itotoy iverina hody amin'izay zany zao. Gabriel. Ohatray. Fa Denis ve ty e? Eny lesy ary tena diny sady ny namana. Le ty e ela ty zany manao ahoana aloha e? Salama ka. Ina. Ina vaovao e? Anganareo aty no mipetraka. Hitanà manao tournée kely fotsiny tato amin'ny ambasady tato letsy e. Ay ve. Fa mbola le asan'ny lahy iny ihany? Zeny e, mbola iny ihany ka. Ary laka Belzika ve? Efa tsy antsony zao e. Zany Efa roa taona le zao no nialana telo mianaka tany Aitsosa. Any avaratrany raika. Pas-de-Calais any Fruges. Raha azoko sara dia any misy an'ireo ray aman-dreny lesany ve zany? Any mihitsy ka. Nipetrahana telo mianaka ny trano hatramin'ny nahafatesan'izy ireo e. Roa taona lasa zay. Fa maty ve monsieur Clever mivady ty? Maty. Andro ray ny nafatesany. Na alina ray angamba ny marimarina kokoa e. Zany ve? Maty nisy namona izy mivady. Mpangalatra tafiditra tao an-trano e. Marina ve ty zany Eny
indrisy mantsy. Fa ono alitiry fa ngamo tsy nisy olona niara-mipetraka tamin'ny zareo kosa tao ka. Nisy de nisy tokoa ka izany arako. Monsieur Simon sy Madame Margot vadiny fanotoraniny tamin'ny gazy talohan'ny idirany de tsy naheno e. Quel malheur, de tena mampalahelo lesy zany lozany e zany ity raha araky ny ankety misy telahy izy ireo. Be de be nentina sarobidy very tao, tsy hita tsony zay atao. De ono ality de tratra ve nefa ireo olona namono reo anankiray ohatra ny adaladala zay ny tratra. Zanyko ve mety ny raitsy-kombakomba tamin'ireo jolahy ngamba fa nahatratrarana entana sasany zany ireo tena izy moa tsy hita popokatra amin'izao. Tena lalina lesy zany ka mampalahelo lesy zany mampalahelo nefa atao ahoana moa vao 5 taona lasa zay no nahafatesandramatoa vadiko de izao ndray. Zany tokoa lesy tamin'iny tokoa moa zao nionantsika isy alafarany ary ono ality efa lehibe zany zao izy menada. I régime nefa 15 ans. Rono ality izy te fomba efa niteraka. Ohatray efa ray zao ny zanany fa mbola any Bruxelles any izy tela lesy no aminay mivady ao zao vavy be efa 17 taona. Haikosa fa nahoana hoa ianareo telo mianaka raha mba maka vakansa kely any aminay any na de 15 andro fotsiny asa. Olty tsara aloha zany fa amty asako ty kosa ve letsy mba maka congé ny ankizy zao vakansa afaka ray volana. Asa andraso aloha hita ihany raha mahazoto izy mianaka kosa aloha misy trano azonareo vatanana tsara any vao ny alana mpanofa vao aingana koa mantsy le iziko. Kosa tsy lavitra ny misy anay eo mielanelana 500 mètres eo angamba. Eny ho hita eo letsy zany andraso fa horesahako izy mianaka de miantso an'lahy ihany tia ny numéro ako aloha ve tsisy atahorana intsony zao fa efa be trano ny manodidiny. Misy Brown gendarmerie koa hostel tsy lavitra eo. Tony orina vao aingana angamba izy io sady tsara ny rivotra. Eny aka lesy miantso an'lahy fa aleo atao hoe afaka rona 3 andro zay ve. Eny ary veloma lesy ary bon voyage de mampamianga any. Eny lesy atoraka zany koa de misaotra. Aiza moa le tsena ay ty etoka io fa efa mivo. Ody Madame Elodie. Mademoiselle Stella. Eny tompoko. Andro ianao ka inona ny vaovao mademoiselle? Saika mba hisy zavatra ifanarahako kely aminao raha mety. Inona no tianao ifanarahana amiko? Lazao fa mianao anao raha zavatra mety asoa asy ianao ve maninona moa? Zao ilaiko ihany le boky. Le Catherine Dulou ve? Ie. Tsy maninona mihitsy ka ny vola vidiny koa fa nomendry anao ihany tsiny Tsy andovola vaovao aka. Anome ny vidiny aminao ihany fa tsy maninona ka. Tazony zay efa nafoy ny dadany menanao fa efa anjaranao iny. Misaotra indrindra ary mademoiselle. Tia ary le boky andraso fa finosiko de iny. Andraso loa tazony ihany aloha le izy satria tsy iny ihany ny vidiko fa vaziko iny zany ve? Eny madama. De zao finosy tsara daholo de aprimy tsara ao aminao ihany mandra-piveriko makazy. Mety ho elaela fa aza manahy ianao tsy maintsy alaiko ireo ka. Aza matahotra ianao mademoiselle fa ataoko tsara tahiry tsara matokisa ianao de tandremo ianao miteniteny amin'le dadako raha sendra mahita azy mety mbola andalondalo hividy zavatra eo mantsy izy. Tandremo mihitsy sao de miteny hoe teto any vidy an'le boky sy ny vazy dre matokisa ianao fa vehivavy lehibe ange ty afaranao zao ty. Misaotra madama. Andraso ty ary ny volanao zay fa lasa fa malafosa be de veloma Ay tonga dada. Tonga soa. Misaotra. Manao any dada. Bonjour nareo mianaka. Salama zay ka. Salama tsara. Salama tsara. Tsara zany. Nanao nandeha dada tany Valence. Nandeha tsara
vita daholo niraka nampanaovina tany anaka délégation any eny tany any ay ve de zao fanena tamin'ny Denis aho tany fa tany izy mianaka Denis zay no any Denis Clever dadan'ny Régine le namako ay ve de ahoana de aiza hono Régine ka taiza foana hono ry zareo zay elaela zay totra tsy mba nandrenesana vaovao mihitsy ange efa manambady ve Denis to tsy mbola manambady isika de toy izao ny nresany tany de izay oe raikitra dada vacances en Calais zany tena te ahitany Régine ary ny asan'ny dada ahoany de maka congé dadako herinandro natapabolana ahoany zany ry Françoise ka ry Stéphane ange mety ho avy eto andre rovina tsy fantatro fa zaniko ka vacances ane mbola afaka ray volana raha tonga alohan'izay izy de tsy maninona so aleo aloha iantso azy de ho hitantsika eo d'accord allô Denis manahoana Gabriel salama tsara letsy ka inona vaovao ary momba n'le vacances ay ve ka eny sa tsy asabotsy 2 septembre zay ny tonga any de mody ny 15 na 16 tapabolana ihany lesy ny congé koa okay ary merci letsy Régine ny aty efa tsy indrintaony ery te iona amin'ny Stella hony ka masabary mainty kosa lesy zaniko ho tafahoana ny tisiny maniny eny ary ny trano efa voan'ny Margot isan'andro mihitsy mba hidiran'ny andro ony ok letsy zay zany fa velome mandram-piana lesy mbola mandalo farany any am-pianarana moa ianao Stella io ie ka zao za andeha hanao bazary ny entana ho hitantsika andeha amin'ny sabotsy fa zao mbola misy tsy azo mantsy de ianao zany mety ho tonga alohako eo sa ahoana angamba de tonga de mba halamindamina eo zay entana manokana ilanao rehetra any endrineny ka zay fa lasa roa ndao ary Madame Mélodie oay ko zany atarako marina azafady fa za ihany manahoana ianao salama tsara fa misaotra tonga akan'lentana Madame Mélodie oay tiako raha ataonao anaty carton le vazy de alatsako ao anatiny eo koa le boky kely azafady re tsy maninona mihitsy ka asako re ty ary efa tsara fony tsara iny misaotra anao hoentiko taxi mantsy izy ty fa somary maimaiky ihany ako veloma ary ianao madama veloma ianao mademoiselle sarika kely koa zany raha zanak'olona ary maninona ary ilay izy ny tsy mety mandray le entana mihitsy fa za foana anao sainy mikasikasy na nijery an'ireo entan'ireo aza de somary tazan-davitra daholo nataony ohatrany hoe anaikitra ireo mampime kely ahy ihany aloha le zazavavy sady taitaitra de diako tsara avy aty anatiny ny trano aloha sao de tonga tamiko eo neny zay rosokafako amin'izay ty boritra ty vazy aloha leo tsokasiana faly boky ihany raisiko moramora de hosokafako de any ampady avoany ary ipetraka tsara eto ambony fandriana no anokatra so menjerana mitsingitingitiny tononkalo atolotrano madio zafikelyko raha tonga ny fotoana tsy maintsy isarahantsika dia izao no hanoteniko ny fiainana tsy ho vita mora foana tsy azo ankery na ditra ka ho lasaiko tsy ho afeniko
Eny. Oay, io fa misy zavatra misehono. Misy zavatra miseho indray. Catherine Dulot, Mathieu. Teo miseho ny fahitana faefatra. Azo lazaina ho ninikona tao ihany io fahitana io, tsy toy teo aloha. Satria ny antony dia Liana te hafantatra ny toy ny tantaran'i Catherine Dulot. Inona marina misy tery fonosiny? Mety tsy nisy nampahalala na nanatrika akory fa afa-tsy zariry angamba. Dia izaho, le olona tsy fantany ary tsy mahafantatra azy akory, fa vokatry ny kisendrasendra fotsiny. Mety tsy ambaratelon'olona noho izy io. Ho hitako zareo anoloana. Amin'ny lafiny iray tsy mety angamba ny ataoko fa mipetraka koa ny fanontaniana hoe nahoana noho izaho? Ary nahoana koa no io olona io? Teny olona psychométrie ihany ve? Ny fahitana hitako teo dia Catherine Dulot manoratra indrindra io tononkalo vakiako teo io sady manonona azy ny vavany. Dia nivadika ny fahitana tovolahy iray miditra ny trano amin'ny efitra fandraisam-bahiny miantso azy. Ory nenibe o. Nivadika farany ny sary. Madame Catherine midina ny tohatra. Gaga sady faly nahita an'ilay tovolahy no sady namaly hoe Mathieu. Tao anaty fahitana dia tazako mazava tsara ny endrik'ilay zazalahy nijoro teo am-baravarana. Eo amin'ny 12 taona eo. Mainty ny volony dia somary marirandrirana. Misy itovizana be dia be Madame Catherine ny endriny. Ino izany ilay Mathieu zafikely ny asainy omena an'ity boky ity? Indrisy anefa, mety tsy ho hita mandrakizay intsony ity. Sao dia izy ihany koa sary mivarotra azy. Rehefa tena nieritreritra dia tsy ho izy mihitsy. Fa ahoana ary nahatongavan'ity boky ity miaraka tamin'ireo entana be dia be tany an-tsena? Fianakavian'i Catherine ve? Marary indray ny andohako fa aleo aloha atao tsara piriny reto tsy ho hitan'olona n'izanizy. Régine. Ahoana zay ry papa? Tsy maintsy ho tonga an'io ny ireny olona ireny e? Ry Stella ve? Eny re. Oe! Nefa himaty koa ho avy amin'ny train amin'ny roratoraka-andro eny amin'ny garany io. Dia ahoana? Dia ahoana fa mba mifanamboatra kely tsika e? Mifampizara. Himaty tsy maintsy tsy anaina fa tsy tadidina ny lalana. Izay le message nomaly iny. I papa zany nitsena azy? Aha, ianao ka. Ianao mihitsy. Le tsy... Régine, tsy fiteninao. Azafady papa, fa maninona nefa raha Simon e? Simon sy Margot miasa be anio e. Simon hibata ny entan'ireo vahiny sady andamina azy. Margot hikarakara ny sakafo hariva. Ho hitanao foana ny Stella fa inona ary mahamaika anao eo e. Tapaboly anana izy no ety e. Ianao fa zazakely indray Régine. Eny ary papa. Zao mandeha bisikileta ianao makany amin'ny gara. 10 kilometatra io, vitanao tsara. Dia rehefa miverina ireo menada mandeha taxi. Zay? Okay papa. Dia lazao Stella fa ho avy eo ary sendra tara. D'accord. Zay fa ho any amin'ny vilona vetivety aloha. Simon Ena ramose? Efa voalaminao daholo ve ny efitra tany avaratra? Efa voalamina ka. Fa araka ny teninao, reo entana talona findrany ambany lakavy, reo no tsy nisy nitrehako fa najanoko ao ihany. Eny e, ireny moa maninona?
any anaty lakavy ihany elingelandry zareo fa ireo teo andavarangana no niteneniko. Entan'ireo mpanofa taloha tsy nalainy mantsy reny. Efa nisoroko nampidiniko any daholo tompoko ka. Eny ary. Margot ahoana Ramsey? Akoho no atao sakafo rahampitsatoandro fa ho asaintsika isakafo aty ny vahiny, ataovy farsi. Eny Ramsey. Zay fa lasa vetivety aloha. Mandra-piona Ramsey Zay Régine, aza vao amin'ny maty fa tsy afaka maka azy any noho ny fiarako miasa. Eny ary papa. Tonga ihany tsika la iry aloha ry le tranon'ny Denis zany raha araka ty planina eto ty Tena mahafinaritra kosa ty mahatamana ihany raha izaoko. Tena tsarako. Tena tsy androko ry izay tanan'ny Régine. Ho hitanao tsy ho ela izy fa aza matahotra re. 12 taona dia 10 taona nge izy ny eo nafaran'izay roa Le izy nankarivotra kely tany amintsika taoriana nafatesany mamany. Ay tokoa moa. Tapabolana koa izy nijanona tany amintsika dia nalainy dadany ary. Nalahelo be ery ianao taminareo ny saraka. Izy koa aza mba nalahelo be. Zay dia tsy nandrefa vao momba azy tsony raha izao. Ka naherin'ny voyage mifindrafindra be kosa nery zareo ha io Monsieur Denis io andavaranga nefa mitazana io iny fanidina ny tsenantsika. Arabaina fa tonga Soweto Rasori iny anareo telo mianaka. Rasori? Ie, izay no anaran'ity tanànantsika ty. Misy ny tranonao sy ny anay ry atsimo ry. Manahoana le tsy manahoana nareo? Manahoana Monsieur Denis Manahoana dadan'i Régine? Salama tsara fa ianareo manahoana Vizaky ny dia zay lavitra ihany iniko. Aiza kosa leziko indroa andro sy indray alina mandeha fiara foana fa eny tsisy mampanavy fa zatra milongy le tsy soa ihany aloha fa ny fandimby mitondra fiara zay mivady. Marina zany. Aloha mandrosoa ty an-trano are. Misaotra sy. Ato ny tranonareo efatra, roa ambony roa ambany. Ay kosa. Aleo ny entana ho tao amin'ny Simon. Izy tokoa aloha ny Simon Onao ty le olona mipetraka tamin'ireo ray aman-dreny lava zany Ie. Ireo Simon no vahintsika. Eny Ramsey? 12 andro fotsiny. Indry izy. Monsieur, Madame Gabrielle ary Mademoiselle Stella. Ela koa zato izy dia efa Eny ianao manao hoe indrisy fa mbola be reny ho sisy fa faly mahafantatra ny Simon aloha zay. Mahafantatra za koa toraka izany madama. Monsieur Denis fa aiza kay Régine? Ay tokoa Régine. Efa tsy andriny mihitsy atrany anaty fiara io manontany foana. Régine koa toraka izany koa. Ho avy tsy ho ela izy aza matahotra. Mbola lasa nitsena ny zokony any amin'ny garany izy. Maty moa ny anarany? Ie, ho avy androany koa ne. Ay, andefa message afaka maly dia hoe tsy enaina fa tsy tadidina ny lalana. Fa onolo ty fanga mbola tsy taty mihitsy kosa isika. Efa taty fa taloha efa ela be fony izy. Asa 12 na 14 taona no mpakaty amin'ireny beny izy. Ay kosa. Tsy nifankafy mantsy izy mianaka. Izy indray lasa stage kelikely zahay nifindra taty. Raha ny maso avozona ny azy tany na andrefa maty ny reny be sy ny rainy beny sady maty tampoka koa tamin'io. Tsy afaka niala mihitsy fa tao anatin'ny examen pratika tany amin'ny dezaka be tany anaty lanezy tany. Palahelo lesy zany. Fifandraisana tapaka, ny fifamovozana ny katso. Efa voalevina ny ray andro aza ny ray aman-dreniko nevo eny nafatesany. Tena nalahelo kosa izy raha izaniko. Zandray ny kitako tainy hoe nahoana hono tsy natao azalambony ny olomeloka nefa inona moa tsy efa natao. I Simon mivady ireo nahita tsara. Eny lesy atao hoana lesy fa zavatra efa lasa moa zany fa mahereza lesy. Eno mahereza dadan'i Régine. Misaotra anareo io ny frigidera mbola misy sakafo azo hohanina tsara ao. Andray Fa andram-pitsatoandro manasa anareo telo mianaka zay. Ohatry 10 mianaka moa zany i sakafo any an-tranonay Tadinareo ange dia tena misahirana loatra dadan'i Régine. Inona ny masahirana an'izany Madame Françoise? Zao ny lesy zay koa mba efa mitondra vatsy misy ihany ange. Azonareo hoanina eto mandritra ny tapabolana zany fa ny anio sy ny ampitso aloha
dia any aminay. Misaotra betsaka le sy misaotra indrindra. Izay ngamba ny taksi mitondra azy da oka aloha hoe ie izy mihitsy ary tonga dia nasainina janony sofera teo anoloan'ny tranonareo a. Efa tazana angamba ny fiarany lako. Izany tokoa ngamba lesika. Régine, Stella, jereo ange reto fiazakazaka izy roa mifampitsiny manahoana kindry? Salama tsara kiza fa ndry manahoana? Zao faly be mahita ndry zao kia. Zao ndray ve ki vao niona? Hitakiko. Ndry dia tsy miverina tany aminay intsony? Tsy afaka kia. Zaza tena nalahelo beko. Manao mademoiselle. Izy akio maty zokla. Izy ny Stella ary mata. I Mathieu ve? Fa efa fantatry ndry izy. Mathieu? Ie, Mathieu ny tena anarany fa foezina hoe maty. Neny Bekate ihany miantso azy an'izany hoe Mathieu izany foana. Kate? Kate? Teo dia toy mihodina tamiko ny tany aman-danitra satria tena i Mathieu mihitsy tia manoloana aty. Dia le zazalahy hitako tao anaty fahitana, le zafikely Madame Catherine Dulot. Kate? Stella, fa manina ndry? Tsy manina ka. Tafaraka indray ny samy tanora dia manadino lehibe a. Manaonsy? Papa, Manaonsy eo a? salama tsara ka. Ary nanao ahoana voyage? Nandeha tsara tsisy olana iny. Ay, ary mandrosolo aty fa manambahiny sika. Efa nitantarain'ilay zinona teny ambony taksi nge zany. Simon a, teneny ny chauffeur taxi a. Aseverosiny ary amin'ny tranontsika ny fiara dia misy etan'ny Mathieu dia apio izy midesarge azy. Patron. Ary mandrosolo aty Eny tompoka. Izy no Monsieur Gabriel Ardin dia izy no François Ardin vadiny. Tsy mbola fantatra lamo izy ry Gabriel? Tazako lavitra fotsiny izy le teny ampandevenana ny reniny tamin'ny teny amin'ny fasany. Za aloha tena mbola tsy mahafantatra azy mihitsy. Zahay efa nahafantatra azy tao anaty fahitana. Tena izy mihitsy io fa tadidiko ary fantatro. Izy kosa no Mademoiselle Stella zanavavy. Sa efa vita tao ivelany tao ny présentation? Ie. Efa vita mihitsy. Angamba ifanaraka tsara i maty Stella fa samy mpankafy tononkalo a. Literatiora koa ohatr'izay ihany. Izany tokoa moa. Ohatray, feno boky any ao an-tranonay ao Tena sahala mihitsy le tsy izany ndreo a. dia misaotra an'Andriamanitra aloha fa nampionina eto izany sika mianakavoko. Tena ohatrany hoe ny fanojo tokoa aloha nahatongavanay efa mianaka eto Rasoria. Ohatran'ny fanojo a. Za manokana dia tena zendana ary tena nianahana. Zao ve ny lahatra sa ahoana? Fa inona ny dikan'izao hoe fianakavian'i Catherine Dulot zany reto? Fandao aloha tsika tery mianaka mba hody amin'izay aleo koa ny vahiny mba hiala sasatra fa vizana. Sady ohatrany mbola andamy manentany koa izy ireo. Vao eo koa nery izy ny tonga. Papa, anampy an'i Stella. Tsy Régine. Avelao re izy hijanona raha te hijanona. Ao ariva ny andro. Aleo raha pitso milamina tsara. Andray kosa. Ery ambany roserie zao tsisy panelingelonako sady misy W koa io. Sady misy ilako anao koa ny any an-trano e. Izay fa tafandrimazo daholo no nareo e. Tafandriamandro tompoko. Tafandriamandro koa nareo telo mianaka dia misaotra lesy Denia. Inona moa ny isaorany? Raha misy zavatra ilaina dia afaka miantso e. Eo koa Simon sy Margot disponible raha misy ilana azy. Ok letsy Denia. Zay fa rapitso e. Rapitso zany letsy e. Tsy mahita tory any aliny. Ampion'Andriamanitra sy ny lahatra mihitsy ve izay ireo fianakavian'i Catherine? Sa zasy Mathieu? Dia inona ny tian'Andriamanitra ataoko ao anatin'izany? Ny anambarany zavatra hitako sy fantatro tao anaty fahitana ve? Maty ny finoan'ilay olon-dreo ny ray aman-dreniny Monsieur Denis hoy izy tamin'ny dada. Maty ny kendain'olona koa nahitako any Madame Catherine tao anaty fahitana.
saingy tsy hitako ary tsy fantatro le olana mono azy. Tena lasa ny saiko. Hitako gagagaga sy nijerijery maty eo le omaly ariviny. To lasa saina manontany tena koa izy. Ary na Regina kosa somary gaga. Nareno avokany amin'ny pitso hoe asa efa divaraina vao nysotomy torofeno nofo ratsy. Tena natoroko ako amin'ny fito sasany zao. Efa tamin'ny 4 maraina vao tena natory roneny. Reo mbola tabatra ny sakafo ary. Ary dada lasa izy. Vao tamin'ny 7 maraina teo izy Monsieur Denino ny fampitoana teoko. Ohatrany hoe lasa ny akandrefana ny tsahana ry zareo ngamba. Ary Regina? Maneno ny telefonina mbola tabatra kely izy fa mba resy kely aloha fa mbola misy savony be ny tanako azafady. Allô? Stella? Regina, manao andry? Salama tsara. Afaka ndry amin'ny valo. Eo amin'ny tableau amin'ny Roserie ny fotoana. Okare. Zaho avy amin'ny fomantsy dia mbola misotro dite kely. Ay ve. Rehefa aveo zany. Io. Mino fa Regina indray zao zay a? Izy mihitsy. Tsy andronareo roa mihitsy moa zany zay araina ny andro a? Zay mihitsy. Lasary neny a. Dia misaotra fa voaka e. Aza mandeha lavitra loatra a? Ry amin'ny tableau. Salut ndry. Matory maraina lanaka ny ty. Tsy dia mifohatra zao akina izany aza fa ohatrany tsy dia nahita tokiza ala sady nanofo ratsy foana. Nofo ratsy? Ie. Za koa aza indraindray manofo toy izany ao an-trano. Fa hono ahy sendra manontona ny vavanao fotsiny ve ny anarany Mathieu sa ahoana ny nahalanao azy. Nolazain'ny papa ve? Nefa izy tsy mpanonona an'izany mihitsy a. Ohatra nefa adinay mihitsy azy ny anaran'izany fa dia efa very'le hoe maty. Zany hoe olazaiko azy fa resa andaingy a. Nefa tsy papanareo ka? Stella, fa misy inona? Hitako ohatry ny tena hafahafa mihitsy ndry hatramin'ny malariva. Regina. Andraso aloha fa ty tamin'ity maty ary mitondra boky mihitsy a. Manao mademoiselle Stella? Manao ny maty fa maninona raha hoe Stella fotsiny dia vita e. Finao a? Manao ary Stella fa ianao zatra manonona foana hoe maty fa hono ary Stella. Izy aloha ny nahalalano ny tena anarako e. Andriamanitro, ohatry misy hery manosika ilaza amin'ny marina rehetra. Bokina poème ty etany laty mino fa aliana Stella ny ao anatiny io ka. Mahaliana daholo rehefa mety ho tononkalo sy lahatsoratra rehetra ka. Dia tena ho afaka andro zany ianao mandritra ny 5 andro ijanonareo eto fa feno boky inge ao amiko e. Dia amako foana kosa vefa tsy mba hoe miara-mandeha mitsangatsangana na ohatran'izany. Ka nahoana moa tsy afaka andeha hitsangatsangana tsika malalaka tsara raha teo koa ny fotoana. Fa jereo Stella nge ty tononkalo anankiray ity. Io e. Ohatra ny tiako be izy ity fa milaza fahatserovana lavitra. Andraso aloha e. Any bebe anareo nga iny boky iny? Bebe anay? Neny BKT ve nitindry lazainy le mpanoratra tononkalo? Ie, i Catherine Dulou. Fa ahoana kay nafantaranao amin'ny bebe anay e? Eno a, nefa izy mbola tsy namoaka boky tononkalo akory. Fa nga izy efa fantatry indrimo e. Tsy a. Eny efa hitako izy. Efa hitako tao anaty fahitana. Tena tsy azoko mihitsy nge zany e. Stella, fa maninona e, fa misy inona? Fa inona ny atao manindry? Eno fa misy inona tokoa e. La zao zay mahazo anao fa vonona eno nge zay menada e. Tsika neke efa mpinamana
sy ny ely fa misy inona teneno mokia le fahitana tatidandrezina ve le nitantaraiko andrifono hafa eny taona tamindry le tany aminay ireny. tadidiko tsara iny ka le saka very. Ie, niseho indray le izy vao roa volana lasa fa fahitana ahoana fa tena tsisy azoko mihitsy nge ny resaka reo mirahavavy. tantara ho azy ry Stella zavatra fahafanazo andria. dia izay le izy. Raha azoko tsara zany dia mahita fahitana ianao rehefa mikasika zavatra anankiray. Ie, fa tsy ny zavatra rehetra. Fa ahoana no mahatonga an'izany? Toy izao ny fanazavan'le professeur spécialiste nitondra ny dada sy neny ahy taorianan'izay fahitana faharoa izay 2 volana lasa teo. Psychométrie tena saindray avao nahaino an'izany teny izany. Ka naza koa aza. Tena manana don hafakely ngenao zany. Fa ohatrany tsy tiako le izy ka. Ndry fa ahoana kosa? Tsy fantatro. Ohatrany teo normal toy ny ankizy rehetra. Tandrina be raha vao mahita zava-baovao. Sady le torana indraindray. dia ahoana aloha ty hoe hitandry tao anaty fahitana ty ny MPKT. Hitako tao anaty fahitana izy i Catherine Dulot sy Mathieu tamin'izay fandroana izay. Zavy Ino izay ny tonga dia natadiaviko anao raha vao hitako ianao. Fa tamin'ny alalan'inona ry Stella? Boky iray nividiany dada ho ahy nentiny tao an-trano. Misy tononkalo vitsivitsy tao anatiny. Fantatry dada fa ho tiako le izy. Boky nosoratany bebeanareo le izy. Boky takan'inona izany ry Stella? Mangamanga izay le izy, bleu lavande. Sady manitra be le boky vao sokafiko fotsiny dia torana. Eno dia niseho ny fahitana. Tena le boky neny be zay. Le boky nilazaina hoe omeny ahy raha misy fahafatesany. Efa nikarohany dada nefa tsy hitany mihitsy. Very niaraka tamin'ireo entana be dehibe ngambany ka. Nisy entana vitsivitsy koa. Ary marina fa saika omenanao tokoa satria ny teny ny be anareo tao anaty fahitana hoe omena Mathieu ty boky ty. Dia tao anatiny koa nisy dédicace nisoratra hoe atolotra ho andreo zavikeliko miaraka amin'ny datinandro. Datinandro? Ovinja ny datinandro zany ka? Andraso hoe ie 13 Jolay taona 1770. Tena zay mihitsy ny datina noratany an'ilay tononkalo voalohany. Ory Stella, aiza zao i boky io? Aza matahotra fa ao amiko ka. Netindry eo ve? Tsy any aminay verenako nividiana niaraka tamin'ny vazy le izy. Vazy? Ie. Stella, tantaro tsara ny hatrany voalohany hoe zavanseho. Eno tantaro hoe Stella. Toy izao ary ny atombohany. Indray hariva no diaviny azy dada. Dia izay ry izy menadany tantara rehetra. Andriamanitro, tena mahagaga. Aza miteny mafy mandalo ireny dada sy dadanareo. Tafaraka indray ny samy tanora. Manao ny dada Andrezina? Manao Stella? Efa miaraka amin'ny boky poème sahady Dia ahoana ozy dadanareo sy mamanareo? Ferinaina be neny. Izy zao tsy mbola mahafantatra hoe bebe anareo le Catherine Dulot na hoe ianao le Mathieu. Raha tsy efa miresadresaka eo ry zareo? Mety tsy laza momba ny inona azo ahiny mihitsy aloha dada sy nenga. Sady efa nitantaraindry dadanareo momba n'le saka.
tsy misy olona nylazako momba nyzany mihitsy. Ny tena haiko nge zao de raha sendra maray zavatra amin'ny bebe anareo na dadabe anareo ohatra aminareo ao raha hoe atao ny trano toerany taloha. Tao mihitsy fa tsy setana firy anazy tsony aloha ao e. Tena tsy tiako fantatra niza mihitsy ka izany tantara izany afa-tsika telo mena da ihany. Ianareo koa mba tsisy eo alalan'izany ao anatrehan dada sy neny koa mba hijanona ho tsy ambaratelontsika ke izany fiangavy ianareo mena da. Aza matahotra indri tandry mifotsiny tsy andraindray zavatra andraso fa atoroko andrimakena dolo izay mety fanakahana afo tao atriny be taloha tao aminay ka fa inona koa tia malaza eritreritra ny Mathieu io e. Ka le olona namono niny be sy dada be maninona mahagaga ny tsy nahitany sy tela azy tao anaty fahitana. Za koa asa mba gaga ka tiako saziana mihitsy mantsy ny olombeloko e. Von'olona nge le izy tsy tokony mbolo faty akory nge neny be io ndray e la. Raha mba teto aho mantsy tamin'ireny fotoany ireny nefa nanatrika ny fandevenana aza tsy afaka akory marina tsy maintsy hita foana na ho ela na ho aingany. Zay mihitsy kia aza kivy misy Andriamanitra ao ambony ao tsy havelany tsy hitranga ny marina na fisaka aza fa lazainy dadanareo andadanay hoe nisy adaladala izany no voaroroy tamin'io raharaha io. Nahitana entana vitsivitsy tany aminy fitaovana sy lovia de vilany. De ahoana? De nigadra izy rehefa hitandreo manam-pahefana fa tena dalabe tsy nalalana na tadidiny inona akory de navotsy ry zareo ary nidinana amin'ny hopitaly misanina amin'ny marary saina. Tsy lavitra ety nge izy no mipetraka Bertrand ny anarany ary indraindray izy miodiody mivezivezy ety mangataka. Zaho manao hoe netana hita zavatra izay Bertrand fa volombelona tamin'ile nahazo aneny be sy dadabe. De ahoana? De nitambatambazan'ireo jiolahany izany entana izany iziko hoe mba tsy teniteny izany. Asa izy koa verisaina raha teo nareo ko fa raha izany filazanareo izany anie de mety olona akaiky ety ihany ireo jiolahareo mahafantatra fa adala marary sainy Bertrand ary mipetra-drery miaraka amin'ny Simon sy Margot atao amin'ny Katerina sy ny vadiny. Dadabe Germain ngamba fa hoana aloha nahatonga amin'ny bebe anareo hoe Catherine Dulot tokony hoe Catherine Clever anaraka ny anaram-badiny toy ny vehivavy manambady rehetra izy. Ka i Dulot nge no anaran'ny ray aman-dreniny be izay anarana mahatovavy azay no nitazominy teo amin'ny sehatra mampanakanto azy. Raha hoe Catherine Clever mantsy tonga de fantatry dada hoe fianakavian'ny Denis Clever le dadanareo. Ka zay zao tsy nahalalany azy zao ko. Andraso aloha fa tia manatiny tia Margot. Hafahafa koa izy ty tsy be teny sady tia jeritsery be. Raha andramsay laza aminareo fa vonao anatin'ny 20 minutes ny sakafo atoandro. Endry Margot sady ve? Efa amiraika amby folo nge zao andao ary tsika hody. Andao ary atovy reto fa zao masaka samy mazotomana daholo. Misaotra re. Misaotra io Stella misy le sakafa tena kafisindriny ao fantatra inona? Boulette de poisson fromage efa nitantaraindrezinina daholo. Io Régine atolory azy ny plat. Tikia misaotra kia. Oe tandreo Stella very daholo azafady fa tena nalato voatazoko azako fa manina ny tsy resina tsara ka bolisatra le izy fa azafady ohatrany somary fanina ny fijeriko anao teo sa tsy malama le plat mandinika tsara tata sineny de mifampijery moramora mandinika be ako Mathieu de mijery an Régine somary manompo maso kely Monsieur Denis tsy mahalala azy ambonin'ny tany Margot koa ohatry ny sorena kely fa very teo amin'ny tany daholo ny atsasaky ireo sakafo tao anaty plateau.
Mbola misy azo raisina ane reo ambony latabatra ireo e. Sady efa raraka ao anaty lovia anao aza de tonga de hoany daholo any fa efa natokana ho anareo mihitsy ireo. Le mamako no mpakafian'izy io. Le reninao maty? Ie, satry ny boulette de poisson foana ny sakafo na soupe au poisson. Tena tia poisson be izy zany ko. Tena nankafy mihitsy le sisy. Aleo avily aingana aloha ny resaka. Fa hono ary papa? Ahoana le izy? Le velo motera ve mbola ao sa? Efa simbiniko. Anga mila velo motera la? Entina mitsangatsangana. Ny fiara maninona? Misy bisikileta koa ne ao e. Ie, anankiroa mihitsy. Afaka manao taingin-droa Régine Stella na indramina ny Simon. Tena mety zany ka. Fa roviana aloha zany. Mety raha pitso. D'accord. Aza de mandeha lavitra be fotsiny a? Eny. Stella, nahita fahitana nga ianao teo? Ie, plateau aneny be Katerina ne iny. Ka izy mihitsy no hitako. Mipetraka eo anolohan'ny latabatra fihinanana mandray an'le plateau atolotro Margot azy. Fahitana somary nyserana kely fotsiny le izy satria nalakina fotsitra le plat. Efa nandindona mihitsy. Tena grave be koa zany a. Aza miteny mafa sao de endry zareo ka. Mbola varina misotro kafe izy ao e. Fantatro dada sy neny fa nahatsikaritra an'le izy koa satria tena fanina tokoa aty eo iny. Papa tsy mahalala ninina zao. Ie, ohatriny tsy tsara miditra ao aminareo matetika raha zao ry izy da. Fa nahoana e? Rehefa tsisy olona afaka mandalo ianao miaraka amin'ny Amenada. Ndro haivendry manana saka kely e. Ie, misy tia ny anarany. Vorovolana zay no nazoko an'io. Jereo fa fatany ihany ny olona izy. Mahafatifaty kely ty izy. Lasa vavy? Vavy. Misaotra ny tompotrano fa tena voky zay e. Zany mihitsy de misaotra ny mpikarakara ihany koa. Ka izao re olona efa trano navikisana moko tsy petrahany ely e. Mangatadalana angamba izay menakapitra. Eny ary omendalana nareo e. Sady fotoana fitsorana fangalana aina koa izao e. Stella o, azafady hoe ianao. Njahy ary. Fantatro fa tsy maintsy anontany ahy mantsy dada sy neny. Fahitana fahadimy zany ny hitako iny zao. Endry dada sy neny a? Ho avy a? Petra ianao aloha e. Endry neny a? Fa hono anaka. Inona no nahazo anao teo e? Tohatra ny tsy fombanao mihitsy mantsy le mananjera zavatra eo ampisakafoanany reny a? Za aloha tena nahita mihitsy fa ohatran'ny fanina mihitsy izy teo e. Tsy nahita fahitana ve ianao e? Tonga de tsozy anaka. Endry dada. Tena tsy afaka mandainga. Fa inona no hitanao e? Bebe Andresina le maty. Madame Kate Clevela? Ie, izy indrindra. Mipetraka eo anolohan'ny latabatra fisakafoanana izy no hitako. Zay nanavotsorako ny plat. Tsy tiako eto le fahitana. Azoko tsara. Izay ihany no saika ilananao fa mahazo mandeha anao raha andeha anaka. Tandremy fotsiny milazalaza n'izany amin'ny Régine na amin'ny Mathieu hitako gagagaga ihany mantsy izy teo. Dada. Lasa re atory kely tsy anefitraniko e. Mandehana e. Tena sarotra be ny raha Stella miaina miaraka amin'ny olon-kafa raha izao farany mantsy de isy alala ihany rehefa ela ny elako. Sahoanao izy ianao? Ka toa ahoana ary Françoise idina matranotra vely ivoaka ve sa tokamonina salamboka? Tsy vao maika hanimba azy zany aminao. Marina aloha zany ka rehefa fantatry ny olona de aleo fantany any zany angamo heloka. Fa de isaky ny misy zava-dehibe miseho ve zany amin'ny toerana raika mandray zavatra io Stella de zay zany angambako satria teto zao de hoe maty to le reniny Denis. Maty novononin'ny olona de zay angamba no nahitany iny fahitany iny. Mety ho zay mihitsiko. Fa ny zavatra azo atao zao de ny tsy akanesany any matetika ao amin'ny trano io zany tiako tenenina. Ka raha miantso azy mako Monsieur Denis na i Mathieu
Monsieur Denis manko to tia misangisangy amin'ny eriko Zay aloha e. izy sy mateo koa mety hijery boky ao amin'ny biblioteka ndry zareo ao hitanao ihany ny fitiavan'ny boky a De asa rery Gabriel ka ilazao ihany izy aloha ka rehefa sendra ny tampoka tsy ampoizina moa atao ho sarotra ny anafina n'izany zavatra izany ny ela ry Françoise a zay nge ahy efa izay ny destin an'ilay zanantsika de zay ko fa ny zavatra soroana aloha soroana ihany zay kosa e araka ny tenin'ny professeur Klim. Eny tsy mandahana zany a fa ho sarotra ho aho tena teneniko anao zany. Mahita tolo hafa tsy hitantsika zany Stella ry Résine. Vision? Sambatra kosa izy. Sambatra? Tiako aloha raha zany ohatran'izany mahafantatra ny zava-miafina. Mampatahotra le izoko. Mety misy tery tsy voavahan'ny olona hatramin'izay zao na hoe olomeloka tsy hita manam-pahefana fa mety ho hitany nge ohatran'ireo olona nandroba sy namono ny be sy dadabe ohatra. Inona ny tiana tongavana amin'izany? Mino fa tsy hijanona io fahitana io raha tsy hitan'ireo olona namonina hafateneny be sy dadabe ry Résine. Zany ve? Eno a mitondra ny zatra tiany eny tantara atraty amintsika fianakavian'ny Catherine Dulot mba adinio ange fa lahatra amin'ny fon'ny mistera ange zany. Zay aloha e za koa aza mba talanjona. Ary mino koa fa ireo mpangalatra sy mpamonina ireo nivarotra n'ireny entany ireny entana izay isan'ny very tato nahatonga azy hatrany ampelantanan'ny Stella sy ny dadany. Any Picardie ve? Ka nahoana moa ny mpangalatra tsy varotra entana halatra izany eo akaiky potomboto io fantatra fa tsy maintsy isy ankety sy fisavana matsy. Zay zao nahatratrarina an'ilay tanan'ny Bertrandko. Indray ady akafetsena ka araka le nilazaindrio hoe mety nahita zavatra tsy tokony ho hitany Bertrand. Zara raha tsy novononika. Fatany koa moa fa adalabeko. Io atsy lavitreto ny ady domikiodrika an'io tena samy miteny an'izany ange Résine. De ahoana? Mila ny fanapitsika menadasy ny fanonantsika azy Stella Zay koa aloha hiara tsika telo zany. Raikitra zany sady ny be sy dadabe antsika ihany koa nge maty. Zay mihitsy. Chérie hoentin'ny Monsieur Denis kely any amin'ny villa noho ny aloha mandehana re ka izao mety ho arivarivo zay vao tonga mbola aka zavatra ery amin'ny ferme andrefana ery aloha zay vao tena mandeha ka zao mba hitondray gazety kely aloha raha hoany ianao l'écho du jour. D'accord Stella, ao ihany nga ianao? Ato an-dakozia ato ary neny mamaky boky hiakatra any ambony aloha fa katony fotsiny trano raha mandeha mivoaka ianao Endry neny tena tsara mariny ty tononkalo ato anaty boky me Mathieu aty. Tiako vakiana daholo ny ao anatiny ity nefa mety tsy ho vitako anatin'ny herinandro sisa hijanonana etsony ve raha pito izay telo andeha hitsangatsangana. Misy ty? Ohatra ary to tonga ty ianao? Ndro mahatsiaro an Stella anaraka na ty finaritra ery ty safosafoina andraso loha jereko hoe raha mbola misy ronao meka ianao dia lasa mody rehefa avy eo sao dia tadiavin-driziny eo aiza moa andraso hoe ato ambadika ka ie ty eto mbola misy tokoa misy ty nji fanakaiza vetivety teo misy ty andrekakio fa izy izany misy ty marina tsy
ato ambadika ty varavarana ty ay varavarana makany ambany amin'ny lakavy ty ary mety izany ty eto miantony eto amin'ny rindriny ity angamba amin'ny fanalahidy andraso hoe ie zay ka zay fanyvo misy ty ary ay zary izy zany to maizina be koa ato andrasy fa to misy interrupteur ty zay misy tohatra vato midina ary fino entana be ato zany misy ty fa ina nataonao ao ary taiza ary ny dinan'izy ty nefa varavarana mity sa misy lavaka omby azy any nefa tsy hitako misy ty avy andosika hiakatra tena tera tambadika reto baoritra reto ngamby izy ka voadery alako tsiraray zany reto zay ary avy amin'izay ao sy tomoko ianao tena tsy takatro fa misy an'ity sezy ty indray mibahana eto ty izy ko ary ty ohatrany tsy mety mandehako misy totozy hitany angamba ao voatery bataina koa zany ty sezy ty nefa tongeza be koa le izy zany zay ka opa oe fa Andriamanitra tsia Stella fa misy inona Stella fa aiza ianao zany aty anaryneny andre kako fa inona no ataonao anaty lakavy ao sambotra saka nakale saka andrezenao mitsofoka tato izy de tery tato nitsambikina tamiko izy de taitra de nianjerany araka tamin'ireo entandreo andray ao jereo ange ty andronao fa misy maratra mantena aloha sasao hitarehanao io fa jerety izy fa vovoka fotsiny andrineny tsy maninona taitra be mihitsy nefa ataoko fa nisy inona indray ary de aiza le saka zao ka efa lasa nitsorika ny akatrany idio tsara io varavarana io rehefa tonga dadanao mampirina andreo entana enjereo fa ndana aloha ingany fantatro fa nandainga tamin'iny anefa sy maninny voatery satria zava-dehibe loatra mantsy ny fahitana hitako ty koa tsy azoko lasaina azy zay zany ny fahitana fahaenina ary de momba ny Kateriny Diolo daholo izy sy ny vadiny sambany nahita ny Monsieur Germain Clever le tatabe André Régine ary de Tsia vao sasany tarehako de lasa niazakazaka mivoaka ny an-trano hitady voalohany teo any an-tranona indrindra ka nyfanena teo atena an-dalan'izay fo nahita sebitsepitra ny sevisevy sy toy ny tehitomana izy de taitra Stella fa misy inona ary to maratra be ny andrinao tsy manino io Régine ary aizy Mathieu any an-trano izy andrasy fa atsoko miandranareo ary ambony dabilio ambadiky ny roseria vetivety
Ianao ve tsy mahatsikaritra hoe ohatra misy zavatra konokonono reto izy reto zany? Inona no tianao lazaina? Tato ato ohatra ny mahita nazy da miresaka miadevitra be midy eo amin'ny efitrano rezinao indray mandeha zay ary sinda nandalo teo amin'ny lalatsara na eno sombotsombon-dresaka. Hoe ahoana? Maty no eniko ny teny momba ny dadabeany sy ny bebeany maty ny resahany. Tsy maintsy hitako izay nandroba sy namono hoy izy. Zay fotsiny ve? Betsaka ny resaka fa zay ny aloha ny sendrarehako saika ihany teo ambaravarana ihany fa ianao zany no adalako. Zava-dehibe zany ve de tsy nenona? Jereo ino zao rezinina miazakazaka noto teo iny ny antso amin'ny maty angamba fa jereo reny zao izy menada lasa indray mandeha maika be ihany. Aiza? Reny miazakazaka reny reny mino fa andeha hoany amin'ilay Stella reny. Ty Stella ty koa loatra ny tsy azokazoko fa tsoriko aminao fa hono? Vao tonga mihitsy izy ka nijery dia ohatra ny tsy alaizy zany mila raha maso reo ankizy ireo. Zay fotsiny teniko aminao mba tsy isian'ny tampoka tsy aposina manko sao dia diran-doza eo ianao. Misy afantatra sy ahita inona eo koa nefa reny. Asa aiza na lalàna ho an'izany? Tsy maty maty elolo mihitsy anie nafatesan'ireo raibe sy rembeny ary zao everinao fa zaza tsony ary iny sady olona efa nandeha fianarana. Za ihany angah moa no tokony anara-maso fa sika miaraka mihitsy anie. Tsy mandahan'izany fenao mpivezivezy matetika tokony tsikilo sy haino eny resaka. Za mazana raikitra ato an-dakozia ato tsisy tany ipetrahana. Eny re aza atao atsirambina mihitsy zay manomboka izao masonandro an'io izao mihitsy. Ekena ny teninao Ramatoa. Isika koa ne moa tsy ho ela dia kopakelatra hiala eto angatatsodrano Monsieur Denis. Stella, fananiny ary to maratra be ianao Ninjera zava-doza no hitako tao anaty fahitana. Fahitana? Eno oviana koa ne vo eo tao anaty lakavy. Tao anaty lakavy? Naka misy ty tao afa nitsofoka tao izy dia nitiranitra boritra tao sy le seza ngeza be. Seza? Oka le seza ny dadabe zay tena azoko tsaina ny zavatra ny tonga. Nahita fahitana ny dadabe ve? Iano mipetraka eo ambony seza. Dia ahoana? Misy olona mitsaikitsaika feo ariana mitondra antsy. Nanino antsy azy avy ao vo zany? Tena tsy voninahitsy intelo tokoa no nahafaty azy. Tena tsy taniko sy na mikika dia nataitra ny tao ambony le tsindronantsy. Dia ahoana ozy neninareo? Tsy milaza tamin'ny zava-marina ny tranga mihitsy voaterina andainga fantatro ny toetrany. Ka hitanao ary ve le olona Endry Mathieu hitako tsara. Izy zany olona zany? Simon. Simon? Eno Simon le olona. Tontolo hafa. Diampeny ny razanabary voangilalao Joséphine novelominy Vantsoa Lanto Iary Miravo ary Anjariliva niaraka tamin'ny faly Rakoto Arliva Erlanto ary Sinez. Tovy razana mamonjy no nandray feo. Anjariliva no nanatotosa. Ho arahanareo eto amin'ny alahady izao ny fizarana fahatelo sady farany.